Eny ary tonga ny fotoana izay amelabelarana aminareo fa ilay Nahary dia tsy maintsy mampody ny zavatra rehetra ary efa natomboka tamin'ny alalan'ny Mesy izany ary izao amin'ny andro anambarako izao dia efa famaranana ny fanombohan'ny famaranana fampidiana ny ireo zavatra rehetra ireo. Noho izany dia miarahaba anareo manerana an'izao tontolo izao amin'ny fanarahanareo ny fampidiana ny zavatra rehetra amin'izao andro alohan'ny fiafaran'ny andro farany izao. Araka ny nampalazain'ny apôstôly Petero amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 dia hoe tsy maintsy niraisin'ny lanitra aloha ny Mesia mandra-piavin'ny andro fampidiana ny zavatra rehetra izay nampalazain'ny Nahary ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Matoa manko ilay Nahary nampilaza an'izany dia tsy maintsy nisy izany ny mpandravan'ny zavatra rehetra ary navela isy izany mba ampisehoana an'ireo voafidy ho amin'ny fahavelomana mandrakizay raha mamaky antsika izao ny Romanina 9:1-7 hoe izao zavatra rehetra izao dia nampiseho tohana simba ny tontolo iainana, simba zavatra rehetra miara-misety daholo mba hampisehoana ireo zanak'ilay Nahary ireo naton'izany. Koa anisan'ny rava tamin'izany ny fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra na hoe ny calendrier originel religieux izay misy ny andro fafitina ny andro Sabata famantarana amin'ilay Nahary sy ny olony. Raha mamaky anareo ny Ezekela 2:20-20. Noho izany dia miaina sy mamitan-tena amin'ny fotoam-pivavahana tsy izy ny olombelona ankehitriny izao maneran-tany amin'ny fampiasana ilay calendrier grégorien io janvier ka hatramin'ny desambra, lundi ka hatramin'ny dimanche. Io dia misy an'ny hoe dimanche izay ataon'ny olona hoe andro voalohany hatrany sy misy an'ilay hoe SAMEDI izay ataon'ny olona hoe andro fafito hatrany ary misy an'ilay hoe premier janvier izay ataon'ny olona hoe fiandohan'ny taona na taom-BAOVAO hatrany ary misy koa an'ilay hoe Pâques misy sesa fanoratra azy ary fotoanazy hoe le Pâques ary genreny masculin izay tsy mitovy amin'ilay hoe Pâques tsy misy sesa fanonazy la Pâques ary genreny féminin tsy mitovy na fanoratra azy na ny dikany na ny zarany. Dia hoy izy aminareo hoe avy aiza ary ny mpiran'ireo rehetrarehetra ireo izay fanovana izay? Valiny avy amin'ny fandravaly lehibe faefatra ny calendrier originel religieux araka ny Daniel 7:20 hoe tsy maintsy vaina ny calendrier dia miova ny lalàna. Fa nahoana ny calendrier originel religieux no laharam-pahamehana voalohany? Tsy maintsy ny ravaly lehibe faefatra fa tsy zavatra fa no ny ravany fa tonga avy hatrany dia ny calendrier originel religieux ny ravainy. Valiny satria eo no misy ny fototra ny lalàna, ao no misy ny fototra ny faminaniana dia ny filazana ny Mesy. Raha mamaky anareo jaona 1:7 sy ny jaona 5:7 ka hatramin'ny 7:7 fa lalàna sy ny faminaniana dia milaza Mesia ary izay no antony nanondrata misesy azy. Ka izay rehetra tsy mahalala an'io calendrier originel religieux dia na ny fandaharam-potoana hatramin'ny io dia tsy maintsy tsy mahalala Mesia sy ilay Nahary amin'ny atsipiriany. Ka tsy maintsy mandika lalàna nefa fahafatesana ny tampon'ny fandikan-dalàna ary fahavelomana mandrakizay ny tambon'ny fankataovan-dalàna raha mamaky anareo ny Romanina 9:3. Noho izany dia noravaly lehibe faefatra ny calendrier originel religieux mba hahatonga ny olona rehetra handika lalàn'ilay Nahary. Raha mamaky anareo ny jaona 1:7-9 fa tonga Mesia anafoana izany mpandika lalàna izany. Noho izany tsy navela an'ilay Nahary anjaka hatramin'ny faran'izany fandikan-dalàna izany fa naniraka Mesia teto an-tany izy mba handrava sy hanafoana fandikan-dalàna rehetra. Vakio nge 5:7 ka hatramin'ny 20 hoe
sy ny jauna voalohany toko fahatelo andininy efatra ka hatramin'ny valo vakinganareo ngereo fa tsy moa tsy manam-potoana hamakinandreo. Araka ny faminanio amin'ny Ezekela toko fahina amin'ny telopolo andininy efatra amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo dia hoe ho fafazan-korana anareo mba hadio ary mioka anareo mifanahy mba hahafahanareo makatolo lalàna sy ny faminany rehetra hoy ilay Nahary. Dia hoy ny Mesy amin'ny jaona toko fahatelo andininy telo ka hatramin'ny valo sy ny jaona toko fahina ambin'ny folo andininy dimy ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo. Tsy maintsy ateraka indray anareo na tsy maintsy ateraka avy any ambony anareo raha te handova fiainana mandrakizay. Ary aza malahelo fonareo raha andehako fa za mandeha io dia andefa ny fanahy ho anareo ary izy nitaridalana anareo sy apetry anareo fandikan-dalanareo dia ampahafantatra io ny calendrier io raha ho amintsika zao ndresana. Ka hoy ny fanambaran'ilay Nahary tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia amin'ny Jeremia toko fahaenina andininy enina ambin'ny folo izay manambara amin'ny olona rehetra manerina ny tontolo izao mba hampangina na hanajanona mihitsy aloha aza ny finoana izay arahany ankehitriny ka hamatatra ny lala-masaka trinela dia ny lalana ny zoran'ireo olo-masina rehetra fahiny amin'ny alalan'izao fampianarana atolotra anareo izao. Ary aorian'izao fampianarana izao dia fideo izay tsara ka izory fa raha hampangina na raha tsy heno izao fampianarana izao ianao, ahoana moa no halalanao fa tsara ty fampianarana ty na ratsy? Ahoana no halalanao an'izany? Efa nambara tamin'ny faminanio nefa fa tsy maintsy misy aminareo ny teny hoe tsy izoritra izahay. Dia hoy aminareo tsara zany satria ho fahataterahan'ny faminaniana no tsy maintsy hitenenanareo an'izany. Fa raha tsy misy hiteny izany mihitsy ianareo dia diso faminaniana. Jeremia toko fahaenina andininy enina ambin'ny folo. Ny fahalalana an'ilay Nahary sy Mesia amin'ny Etsipiriany no antony ampiasaina ny calendrier originel Religieux na ny FANDAHARAM-POTOAM-PIVAVAHANA hatrany am-boalohany indrindra, satria ao amin'ny fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra io no ahalalana ny antony sy foton'ny lalàna sy ny faminaniana. Dia ilay Nahary sy Mesia izany mila fantatra izany. Izany no antony tsy maintsy nampidiana io fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra io na ny calendrier originel Religieux tao amin'ny zanak'Israely tany Egypta aloha, vao navoaka tamin'ny fanendevozan'ny Egyptianina azy ireo. Raha mamaky ianareo ny Exodus toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Izany koa no antony nandravan'ilay Biby fahefatra ny calendrier originel Religieux na fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra fa tsy ny zavatra fa ny ravany, satria ao ny tena lalàna an'ilay Nahary sy Mesia ao amin'io fandaharam-potoana hatrany am-boalohany indrindra io na ny calendrier originel Religieux zay tsy tiany mianarana sy miforongony ho fantatry ny olona. Ny zanak'Israely no nomena an'io calendrier originel Religieux io na fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra voalohany atsoratra, na dia efa nisy hatrany amin'ny andriny Enoka sy hatrany amin'ny andriny Noazy izy io, fa zany no maha-originel azy na zany no mahatrany am-boalohany indrindra azy. Koa rehefa maditra tsy manaiky an'ilay Nahary ny zanak'Israely dia inona no ataon'ilay Nahary amin'izy ireny? Valiny foanan'ilay Nahary tao io fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra na calendrier originel Religieux araka fotoamina toko faharoa andininy dimy ka hatramin'ny enina sy ny Hosea toko faharoa andininy telo ambin'ny folo. Miangavy ianao mba hamaky an'ireo. Ary rehefa endry mankatoa an'ilay Nahary ny zanak'Israely dia inona no nataon'ilay Nahary amin'izy ireny? Valiny vakio ny Hosea toko fahasivy andininy dimy sy ny Hosea toko faharoa ambin'ny folo andininy folo izay efa nitoko fahatelo andininy valo ambin'ny folo fa ampidiana indray ilay fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra na calendrier originel Religieux. Araka izany rehefa mandaha Mesia izay efa tonga tao amin'ny Joda dia ny taranaka Joda sy ny taranaka Levy ary ny taranaka Benjamina natao hoe Joda. Tena velan'ilay Nahary natsahatra ilay biby fahefatra ilay fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra na ny calendrier originel Religieux tamin'ny taona 70 ary dia nosoloina ny calendrier grégorien io mandraka ankehitriny.
manomboka hatreo dia tanteraka tao amin'ny Joda ny Hosea 7:9 hoe andro maro tsy ananampanapaka nareo, tsy anana efôdy, tsy anana mpisorona be, tsy anana fanatitra, tsy anany ohatra zany ny calendrier ka mandraka androany. Ary efa niaran'io koa ny Israely ka tamina tonga avy misy teto an-tany vao nampidiana tsikelikely indray fitaovavahana hatrany amboloany indrindra ny calendrier originel religieux. Ary amin'izao taona 2024 zao vao averina manontolo manerana an'izao tontolo izao indray izy io. Tamin'ny taona 2024 tonga teo tampelatanako indray io calendrier originel religieux io na ny fitaovavahana hatrany amboloany indrindra fa dia ny calendrier grégorien nampiasaina solony io, nampiasain'ny olona rehetra solony na dia tsy misy fifandraisany mihitsy aza ireo. Navela Nahary isy aloha nefa izany satria tsy maintsy mandeha tsikelikely ny fampodiana ny zavatra rehetra fa izany ny fomba Nahary tamina norenany sy tamina molonany izao zavatra rehetrarehetra izao. Zany hoe hatramin'ampanakely ny calendrier grégorien io izay manomboka ny 4 février taona 2024 dia ny Janvier ka hatramin'ny Desambra sy ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady dia nandevoziny calendrier grégorien nandritra ny 300 taona ny zanak'olombelona indrindra fa ny Israely izay voaroka tany Samaria satria rehefa mpifanalana ny taona 2024 namezana ny calendrier io sy ny taona 2024 dia miratsy arivo namoronana ny calendrier grégorien dia manome 300 taona tahaka ny nanandevozana ny zanak'Israely 300 taona tany Egypta. Ary dia zao taona 2024 zao vao avoaka indray ho amin'ny olombelona rehetra eto an-tany io fitaovavahana hatrany amboloany indrindra io na calendrier originel religieux io zany. Satria ny antony dia mitsingerina ny tarehimarika maneho ny taona nandraisako voalohany azy io sy ny tarehimarika maneho ny taona hamoahako azy zao taona manerana zao tontolo zao taona 2024 zao dia ny taona 2024 sy ny taona 2024 zany resahan'izany. Zany hoe naharitra 7 taona rehefa mpifanalana ny 2020 ny taona 2024 sy ny taona 2024 dia naharitra 7 taona vao havoaka manerana zao tontolo zao io fitaovavahana hatrany amboloany indrindra ny calendrier originel religieux io, indrindra fa amin'ny firenena betsaka Israely miparitaka izay aty amin'ny tany jentily, anisan'ny loha larana amin'izany Madagasikara. Tsy maintsy 7 taona satria ireo zanaky ny taranaka Jakoba izay misy 7 no tsy maintsy hivatanany fiverenany io fitaovavahana hatrany amboloany indrindra na ny calendrier originel religieux dia tsy maintsy amin'ny taranaky Robin zany, taranaky Simeona, taranaky Zebulona sy Sakara sy Gada, Yasera, Naftali, Dana ary Josefa. Zay vao amin'ny vahiny. Ny antony dia satria ireo Israely ireo no mampianatra ny vahiny ny lalàn'ny Nahary amin'ny alàna misy fa tsy nampianatra ireo hatramin'izay. Ary zany no antony nandroana ireo Israely ireo tany Samaria mba hampianatra ny vahiny. Noho izany dia tsy tonga ho azy nahazoako calendrier originel religieux na fitaovavahana hatrany amboloany indrindra io tamin'ny taona 2024 sy ny amahako azy ny taona 2024 zao ary ny faharetany 7 taona zay fa fandaharana avy amin'ilay Nahary ny zavatra rehetra amin'ny alàna Mesia. Koa tsy any amin'ny Joda ny Jerusalema no iverenan'io fitaovavahana hatrany amboloany indrindra io na ny calendrier originel religieux melohan'ny Israely miparitaka aty amin'ny tany jentily fa tsy maintsy aty amin'ny jentily no iverenan'izy io meloha dia eto Madagasikara vao any amin'ny Joda ny Jerusalema satria amin'ny Israely aty amin'ny tany jentily no anambarana Mesia amin'ny fafenona araka ny Kolosianina 1:4-20 efa mamakina nareo. Ary mbola manamafy an'izany ny apôstôly Petera raha nanoratra izy
ho an'ireo Israely ny vahiny aty amin'ny tany jentily. Araka amin'ny petera voalohany, toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa, sy ny petera voalohany, toko voalohany, andiny folo ka hatramin'ny 12. Ny antony nahatonga an'izany dia satria ny Israely marimarina kokoa noho ny Joda. Rehefa jerena ny Jeremia toko 7 andiny 4 ka hatramin'ny 12, rehefa mamaky an'io nareo. Ary Madagasikara ny farany atsimo indrindra tena maro Israely ka afaka manaritra any avaratra dia izao tontolo izao. Mbola lazaina amin'ny lalana indrindra moa ny fahamarinan'izany fa raha ohatra ny aloha ny fampianarana dia ho hitanao miharihary fahamarinan'izany. Koa manana didy tsy maintsy ataony ny Israely sy ny Joda ary ny vahiny amin'izao fampidiana ny calendrier originel religieux izao na ny fotoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra izao. Arak'izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, ho an'ny Israely dia jereo ny faminaniana ho anareo amin'ny Jeremia toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 4. Fa io ny edidinareo. Faharoa, ho an'ny Joda dia jereo ny faminaniana ho anareo amin'ny Jeremia toko 4 andiny 3 ka hatramin'ny 4. Fa io ny edidy ho anareo. Ho anareo vahiny kosa dia jereo ny Isaia toko 4:9 andiny 3 ka hatramin'ny 8. Fa io ny edidy tsy maintsy ho ataonareo. Eny ary, ho anareo Israely sy vahiny izay miely manerana an'izao tontolo izao, zao tenenina manaraka izao. Fantatrareo ve ny antony tsy maintsy nanaovana ny fiandohan'ny taona na ny taom-baovao 1er janvier? Fantanareo vahiny sy Israely mela ty amin'ny tany jentily izany. Ekenareo ihany ve manomboka izao ny ratra sy ny vono sy ny adalàna maro samihafa ary fahafatesana mahazo ny olona rehefa tonga ny fankalazanareo ny 1er janvier zay taom-baovao nareo? Ekenareo ihany ve manomboka izao ny fahasairana mpitandro filaminana sy ny mpitsabo any amin'ny hopitaly rehefa tonga ny fankalazanareo ny 1er janvier zay taom-baovao nareo? Mbola ekenareo ve zany manomboka izao? Ekenareo ihany ve manomboka izao ny famokisana lainganareo hoe faran'ny volana nefa ny volana mbola tsy mifarana ny habakabaka na ny amin'ny lanitra? Voalohan'ny volana nefa ny volana mbola tsy manomboka akory eny amin'ny habakabaka na ny eny amin'ny lanitra? Faran'ny taona sy voalohan'ny taona nefa ny masoandro mbola tsy nahavita sy tsy mbola nanomboka ny lalakaliany koa na tsy nahavita tsy nanomboka ny orbitany akory? Dia mbola ekenareo ve zany? Jereo ny fipetraka amin'ny masoandro tamin'ny 2 Desambra taona 2024 lasa teo sy ny faran'ny volana 3 Desambra taona 2024 lasa teo ary indrindra ny 1er janvier taona 2024 voaingana teo iny. Jereo eny amin'ny habakabaka sy ny lanitra anie zany fa lainga avokoa reo rehetrarehetra reo hoe. Ary dia mbola lavinareo ve ny kehitriny ny Genesis toko 1 andiny 4 hoe ny masoandro ny volana no ahalalana fotoana sy ny taona sy ny andro ary ny fotoana rehetra? Manamafy izany koa ny Salamo 700 andiny 9 ary ny Job 7:30 andiny 9 hoe ny fananana fahalalana saina na fahana mandinika an'ireo masoandro sy volan'ireo. Fantatrareo ve ny antony nanomezana anarana ny andro hoe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ary dimanche raha tsy misy ao anatin'ny baiboly sy ny Torah mihitsy izany? Dia mbola ekenareo ve izany manomboka izao? Fantatrareo ve ny antony nanaovana ny dimanche ho andro voalohany hatrany? Ry Israely sy vahiny izay miparitaka ty amin'ny tany jentily. Fantatrareo ve ny antony nanaovana ny samedi ho andro fahafito na andro sabata hatrany? Ry Israely sy vahiny miparitaka ty amin'ny tany jentily. Fantatrareo ve ny antony nanovana ny fanoratana hoe Pâques tsy misesy la Pâques famaky azy ary ny genreny féminin ho lasa Pâques misesy famaky azy hoe le Pâques genreny masculin.
Fantatrareo ve ny antony ankalazain'ny olona rehetra na dia tsy mpivavaka azy izy dia mankalaza ny premier janvier, mankalaza ny krismasy, mankalaza ny paka miaraka amin'ny amamonana sy ny fandikan-dalàna maro samihafa dia ekenareo ve zany ankalazana ny taom-baovaonareo? Fantatrareo ve ny antony tsy maintsy mahadimansy hatrany ny paka, ny batekonty, ny fetin'ny ray, ny fetin'ny reny, raha tsy toy izany mihitsy ny taom-baovaonareo sy ny anniversairenareo ary fety nasionalinareo fa indraindray alarobia, indraindray lakamisy, indraindray zoma, indraindray sabotsy. Fa nahoana ny tsy maintsy alahady foana reny? Fantatrareo ve ny antony ilazana hoe dimansy hatrany ny andro voalohany ary samedi hatrany ny andro fafito na ny andro sabata? Nefa rehefa omenanareo ny calendrier dia tsy maintsy lainy hatrany iray ny andro voalohany ary lasa dimansy hatrany iray ny andro fafito na ny andro sabata. Ekenareo ve zany? Jereo nge ny calendrier grégorien ao an-tranonareo pirofo famarinana izany fa tsy maintsy izay no ao. Fantatrareo ve ny antony mahatonga ny andro iray ampiasainareo amin'ny calendrier grégorien io hoe manomboka amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 9 maraina, miampiny amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 hariva, miampiny amin'ny 9 hariva ka hatramin'ny 12 alina. Izay midika hoe manomboka amin'ny maizina dia elalelan'ny mazava ary miafara maizina. Fa inona moa ny dikany hoe mazava ary inona ny dikany hoe maizina? Fantanareo ve zany? Fa ny azy ny andro dia manomboka amin'ny maizina ary tsy maintsy miafara maizina. Fantatrareo ve ny antony mahatonga ny herinandro amin'ny calendrier grégorien mirafitra toy izao? Lundi plus mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ary plus dimanche. Zay rehetra midika hoe lune plus planète plus soleil. Satria lundi lune, ny marsa, ny mercredi, jeudi, vendredi planète ary ny dimanche soleil. Zay midika hoe mazava. Satria mazava lune plus vagabond, satria vagabond planète plus mazava, satria mazava masoandro. Dikany dia hoe ety ivelany tao mazava fa ao anatiny maizina ka tsy maintsy vagabond. Toetra nanana mpivavaka amin'ny andro dimansy sy amin'ny andro samedi hatrany ireo. Fa rehefa dimansy zareo sy rehefa samedi zareo dia montina sy mitondra baiboly. Io ilay mazava hita amin'ilay andron-jareo. Ary amin'ny andro sisa izy ireo dia manao toetra n'izao tontolo izao. Io ilay maizina na hoe vagabond hita amin'ny andron-jareo. Fantatrareo ve ny mahatonga ny mahasamihafa ny andro voalohany amin'ny taona sy ny andro voalohany amin'ny herinandro amin'ny calendrier grégorien izay ampiasainareo io? Ny taona raika amby 24 zao dia vendredi ny andro voalohany amin'ny taona. Fa efa dimansy hatrany moa ny andro voalohany amin'ny herinandro, izay fantanareo. Nahoana no afaka miteny hoe herinandro ao anatin'ny taona ny olona nefa samihafa ny andro fanombohan'ny taona sy ny andro fanombohan'ny herinandro? Nahoana? Raha amin'ny isam-bolana indray no ilazaina fa misy herinandro. Fa angaha moa ny 30 andro sy ny 1 andro ao amin'ny volana iray ao amin'ny calendrier grégorien dia lanjara amin'ny andro 7 ao anatin'ny herinandro. 30 et 31 sont divisibles par 7. Valina. Tsia. Non. Dia avy aiza ary ny herinandro sy ny taona amin'ny calendrier grégorien? Avy aiza? Ekenareo ve manomboka izao fa ny calendrier déguisé, izay calendrier agricole dia mety atao calendrier religieux? Fa fantatrareo ve ny firafitry ny calendrier agricole izay atao hoe calendrier déguisé tao amin'ny zanak'Israely? Ho anareo izay mampiasa ny calendrier déguisé io, hatramin'izao dia mbola ekenareo ve fa hoe tsy maintsy manomboka samedi hatrany ny faran'ny taona ary tsy maintsy dimansy hatrany koa ny voalohan'ny taona? Inona ny famatoran'ny calendrier originel religieux na fitaovavahana hatrany am-boalohany izay avy amin'ilay Nahary amin'ny calendrier grégorien izay avy any Roma?
ka lasa tsy afa-misaraka amin'ny dimanche sy samedi zay samy avy any Roma. Nahoana? Inona ny famatoran'ireo? Fantatrareo aty amin'ny tany jetily ve ny atiny mahatonga ny akamaroany manao ny samedi ho andro fafito na andro sabata ho lasa tsy mahalala zany atao hoe andro Pâques zany. Tsy mahafantatra zany atao hoe andro Pentecôte zany. Fa Pâques sanandro izy zareo, Pentecôte sanandro. Indrindra moa fa ny fetin'ny taberna kely dia teny fa tsy fantan zareo mihitsy zany ny andro fitsopana ny trompetra zany. Rehefa mivavaka amin'ny samedi sanandro izy, mivavaka amin'ny samedi hatrany izy, zay ataony hoe sabata n'andro fafito. Nefa azadiny fa amin'ny fitsanganana voalohany amin'ny maty ange zay rahana manjaka amin'ny Messia dia misy fitsofana ny trompetra. Vakio ny Korinthianina voalohany 2:10 ka hatramin'ny 5:10 fa misy trompetra tsofina ao. Tesalonianina voalohany 4:10 ka hatramin'ny 20 fa misy trompetra tsofina ao zay vao mitsangana amin'ny maty. Ka raha tsy fantatrareo ary ny andro fitsofana ny trompetra, ahoana ny itsangananareo voalohany amin'ny maty? Ahoana? Tahaka ny tsy maintsy anakinareo ny pakany mba hanavitananareo e. Tahaka ny tsy maintsy anakinareo ny andro Pentecôte mba andraisanareo ny fanahy avy amin'ilay Nahary amin'ny alalan'ny Messia e. Tahaka ny tsy maintsy anakinareo ny andro fafito na ny andro sabata mba ho famantarana eo aminareo sy ilay Nahary ane. Ary tahaka ny tsy maintsy nampanekena anareo ny dimanche ho andro voalohany hatrany mba handraisanareo ny fanantenanareo na dia lainga tsara orina zany. Ahoana ny fahazonareo antoka amin'ny fimananareo hifanatitra amin'ilay Nahary sy Messia ary ny anjeliny? Nefa reo dia samy hafa avokoa na ilay Nahary na Messia na ny anjeliny. Vakio nge ny Isaia fa 9:12 ka hatramin'ny 7:10. Raha mbola io calendrier grégorien no ampiasainareo, ahoana ahafahanareo mifanatitra amin'ilay Nahary sy Messia sy ny anjeliny zay hafa avokoa? Fa nga moa ny finoanareo amin'ny Messia dia manohitra an'izany, manohitra ny lalàna sy ny famanina, manohitra ny calendrier originel na ny fitopavana hatrany amboloany indrindra valiny. Sanatria vakio ny Romanina 3:30. Fa nga ny fahasoavana azonareo avy amin'ny Messia manohitra lalàna sy ny faminaniana zay raiketinao amin'ny calendrier originel valiny. Sanatria vakio ny Romanina 1:10. Ho anareo Israely sy vahiny aty amin'ny tany jetily, indro ny fotoana fiverenan'ny calendrier originel indray na le fitopavana hatrany amboloany indrindra indray zay mirakitra ny fotoana rehetra famolavolana ho afo ny voafidy rehetra ho amin'ny fahavelomana mandrakizay mba hahafahan'izy ireo hifanatrika amin'ilay Nahary sy ny Messia ary ny anjeliny ka tsy ho levina satria efa samy hafa. Araka ny Isaia 9:12 ka hatramin'ny 7:10 sy ny Obadi 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Fa ny taranaka Jakoba dia tsy maintsy hafa avokoa, fa ny taranaka Esau dia tsy maintsy vodivary ka tsy maintsy levina. Ho famolavolana ho afo no antony nameza ilay Nahary ny calendrier originel na fitopavana hatrany amboloany indrindra ho an'ny olony, ka tsy maintsy namorona ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ilay Nahary mba hahalalana ny fitopavana hatrany amboloany indrindra na io calendrier originel io, satria ny masoandro dia mahita iry afo ary ny volana sy ny kintana no manamora ny firindra sy ny filahatra ary ny filamin'ny afo avy amin'ny masoandro. Ka azahoana ny calendrier originel na fitopavana hatrany amboloany indrindra. Nefa mba ho fanoherana ny famolavolana ho afo zany no antony nandravan'ny menarana ny calendrier originel ka nosoloany calendrier grégorien aty amin'ny andro alohan'ny fiafaran'ny andro farany mba halevina ny olona rehetra rehefa mifanatitra amin'izy ilay Nahary sy Messia ary ny anjeliny olona. Satria azadina fa mpamono olona hatramin'ny 7 menarana. Raha mamaky anareo ny Jona 10:1 ka hatramin'ny 10.
sy ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fito ka hatramin'ny 8. Nefa ilay Nahary amin'ny alala misy no mifehy ny zavatra rehetra. Vakingeny salamy faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny 12 fa imehezan'ny mpololanitra programan'ny zao tontolo zao miaraka amenarana hoe soloana ny calendrier originel rehetra fitaovana hatrany ambony dia soloana calendrier grégorien. Dia vakeo koa ngeny matetiky fadimy andininy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny 20 fa tsy manana fanalana zany misy. Anatanteraka izy vakeo indreny jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny 9 fa tsy maintsy fanany ireo mpandika lalàna. Koa raha tsy eo aminareo ary ny calendrier originel religieux dia tsy hahalalany hevitra fonosiny voasoratra ao amin'ny baiboly mihitsy ianareo fa zava-miafina avokoa ny soratanao. Vakeo ngeny oapolana fahadimy roapolo andininy 2. Vokatr' izany raha manao ny dimanche ho andro voalohany hatrany ianareo ka mivavaka amin'ny fotoana io hatrany dia finoana mandika lalàna sy fahasoavana mandika lalàna no tsy maintsy ho azonareo. Ka na dia ambara aminareo aza ny romanina toko fahatelo andininy 1:30 sy ny romanina toko fahaenina andininy 2:10 dia tsy ekenareo ihany satria tsy mahita masonareo ary tsy mandreny sofonareo. Ary koa raha tsy eo aminareo io fitaoam-pivavahana hatrany amboloany indrindra io na ny calendrier originel religieux dia tsy hahalalany fandrika sy tsy hahalalany fahadisoana ao anaty baiboly mihitsy ianareo, indrindra moa fa ny amin'ny Matio ka hatramin'ny apokalipsy. Izay ny romanina ngeny nanoratra azy ireo ka nisoratany araka ny fiheviny mandika lalàna sy araka ny calendrier izay nanolony ny calendrier originel religieux nanolony fitaoam-pivavahana hatrany amboloany indrindra dia nataony hoe calendrier grégorien izay janvier ka hatramin'ny desambra dia ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady. Ary isan'izany ny tsy fahalalanareo ny fahadisoany Matio toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany. Raha oharina aminareo makatoy ny andro fafito na ny andro sabata ho SAMEDI hatrany izay manomboka ny sabatanareo ny vendredi arivo. Tadio tsara ange manomboka ny sabatanao ny vendredi arivo nefa tsy mifanaraka amin'izay voasoratra ao Matio toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany. Vakio nge io dedeny tsara ka tsy sahanareo mivana satria tsy fantanareo. Vendredi arivo nanao no ariva sabatanareo fa lasa SAMEDI ariva indray no sabata arivanareo dia aiza ary nisy. Izay ny ianareo vahiny sy Israely. Fa ho anareo Joda raisika ekeo ny faminaniana Jeremia toko 4:3 ka hatramin'ny 4. Amin'io ny atao hoe tombam-boroka dia tany efa voasa nefa tsy nivolena ka tsy maintsy maniry tsilo. Amin'izany dia izao ny voalaza ho anareo. Voalohany, tombam-boroka ny paka na besara anareo satria na dia marina aza ny fotoana anaovanareo an'izany izany hoe amin'ny calendrier originel religieux na amin'ny fitaoam-pivavahana hatrany amboloany indrindra dia tsy mitondra anareo mahakamo famolavolana ho afo eritrehanareo alena Nahary sy misy ary ny anjely satria vokatry ny fandavanareo amin'ny misy efa tonga tao aminareo nge dia tsy manana mpanjaka ianareo, tsy manana mpanapaka ianareo, tsy manana fanatitra ianareo, tsy manana efody ianareo ary tsy manana mpisorona be ianareo ka dia tsy voavelona ny elokanareo satria mamafy tsilo anindrina anareo mandraka androany. Ary koa tombam-boroka nge ny paté compte-nareo no tsavoatanareo satria na dia marina aza ny fotoana anaovanareo an'izany izany hoe amin'ny calendrier originel religieux na amin'ny fitaoam-pivavahana hatrany amboloany indrindra dia tsy mitondra anareo mahakamo famolavolana ho afo eritrehanareo an'ilay Nahary sy ny Mesia ary ny anjely izany satria vokatry ny fandavanareo ny Mesia efa tonga tao aminareo tahaka ny paka sy ny pesara. Vokatr' izany dia tsy manana mpanjaka ianareo, tsy manana mpanapaka ianareo, tsy manana fanatitra ianareo, tsy manana efody ianareo, tsy manana mpisorona be ianareo ka tsy voavelona ny elokareo satria mamafy tsilo anindrinareo ianareo mandrak'androany.
Ary dia tombam-boroka tahaka an'izany tsy ny fety-taberina kelinareo sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Faharoa ho anareo Jota. Tsy miforange ianareo tsy miforange ianareo nefa ny famorana no mampiavaka ny olona Nahary amin'olo zao tontolo zao fa ny famorana natao tamin'ny tanan'olombelona mety maty no aminareo mandrakandro hoany. Tsarovy zany. Fa tsy mbola aminareo ny famorana nataon'ny tanan'le Nahary tsy mety maty. Zay efa natao tamin'ny vahiny sy ny Israely izay mela ety amin'ny tany jentily. Tsy mbola aminareo zany. Zany famorana nataon'ny tanan'le Nahary tsy mety maty zany fa amin'ny tanan'ny olona mety maty no aminareo. Vakeo ngeny Kolosianina 2 andiny 7 hatramin'ny 3 ny Romanina 2 andiny 7 ka hatramin'ny 9 ary ny Korintianina 1 andiny 9 ka hatramin'ny 20. Ho anareo vahiny zay tsy mbola nofirany tanan'olombelona, oka anareo mipetraka amin'izay niantsonanareo fa aza mety nofirany tanan'olombelona. Ary ho anareo Israely anisan'izany koa anareo Joda zay efa nofirana, aoka anareo tsy mba ho isan'izay tsy mifora fa aoka hipetraka amin'izay niantsonanareo avy ianareo. Fa aza maika amin'izay nisy famorana nataon'olombelona zany. Petraha amin'ny toerana misy anao raha tsy mifory ianao ary mipetraha amin'ny toerana misy anao raha efa mifory ianao. Ry Joda, ilay Nahary amin'ny alalan'ny misy no mpamora. Dia mamora ny fo. Ka mifora ianareo, mifora amin'izao fotoana iverenan'ny fitaom-bivavahana hatrany am-boalohany indrindra zao na ny Calendrier Originel izay eo aminareo zao indray. Fa raha tsy zany dia ho rindrany ianareo ankehitriny zao. Fa lasa miandry ny Joda sisa. Satria tsy manary zay efa nametrahan'ny teny fikasany mihitsy ilay Nahary. Fa tsy maintsy misy sisa aminareo anaiky izao fanambarana izao. 3, tsy maintsy tombam-boroka anao aminareo Joda. Ary tsy maintsy mamafy tsilo ianareo. Sady tsy maintsy tsy mifora ianareo. Inona aty? No ny fandavanareo any Mesy efa tonga teo aminareo. Tsy maintsy misy vokany nefa zany fandavanareo zany. Inona ny vokany? Dia ny fanesorana ny andro 7 na ny andro Sabata tao aminareo. Ka dia zao lasa mitovy amin'ny olona rehetra voafitaka reo ianareo amin'ny fankataovanareo ny SAMEDI hatrany ho lasa andro 7 na lasa andro Sabata. Na dia tsy misy porofo manambarana izany aza. Koa tsy mahagaga velively ary. Raha mbola mandà na tonga avy misy tao aminareo ianareo mandrakandro. Zay porofo fankataovanareo SAMEDI ho andro 7 na andro Sabata hatrany, zany fandavanareo zany. Satria tsy misy mihitsy ny hoe makatoy ny andro 7 na ny andro Sabata ka ho lavile Nahary amin'ny fanafoanana ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy ny fanatitra sy ny efôda ary ny mpisorona be. Satria famantarana amin'le Nahary sy ny olona nge ny andro 7 ny andro Sabata araka ny Ezekiela 20 andiny 12 sy ny 20. Fa ny fanaon'le Nahary dia ny manafoana ny andro 7 na ny andro Sabata rehefa mandà azy ny olony. Jereo fitaomanina 2 andiny 5 ka hatramin'ny 9 sy ny Hosea 2 andiny 3. Satria famantarana eo aminy sy ny olony ny andro 7 ny andro Sabata. Ka ahoana no mbola hipetrahan'ny famantarana eo ihany nefa ny olony efa nandà azy? Ahoana? Koa tsy andro 7 na tsy andro Sabata avy amin'le Nahary mihitsy ny andro SAMEDI hatrany. Fa raha andro 7 na andro Sabata io SAMEDI io raha andro 7 na andro Sabata hatrany io SAMEDI io dia very avokoa zany ny Israely rehetra sy ny vahiny rehetra
miely ty amin'ny tany jentily satria mbola tsy tonga anie zany mesia navitra an'ireo ary dia tsy misy dikany ny apôstôly rehetra raha izany, tsy misy dikany. Ary raha samedy hatrany ny andro fafitona ny andro sabata dia tsy voaravan'ny romanina mihitsy anie ny tempolo faharoa tsy voaravany mihitsy io tempolo faharoa io ka tsy toy izao hitantsika zao ny tanànan'i Jerosalema sady lasa tsy marina ny nambara mesia Mateo 4:20 ka hatramin'ny faharoa raha izany izy lasa tsy marina zany nefa dia raha izy zao niala daholo tsy misy navaty ray aza, tsy misy vata vely fangoa. Koa rehefa rava zany tempolo faharoa dia tsy maintsy rava koa ny andro fafitona ny andro sabata, fa zay no mifanaraka amin'izay. Ka inona ary ty manao sabata samedy hatrany hatrany ty? Dia nahoana hoe ianareo Jode mbola nananay ary ny Paka na ny Pesara na ny Pentecote na ny Tsaboty na ny fety tabernakely na ny Sokoty sy ny sisa na mbola nananay reo? Valiny dia zao tsy azo foanana tanteraka ao aminareo ireo fitaoam-pivavahana ireo fa natao tombam-boroka maniry tsily fotsiny mba hahazahoany Joda sisa rehetra miverina amin'ny andro fafito na ny andro sabata. Zay le hoe hevoy ny tombam-boroka anareo fa aza velaniry tsilo ao amin'ilay Jeremia 4:4 ka hatramin'ny 4 natao anareo. Ka amin'izay fotoana izay dia alana ireo Joda sisa ireo fa efa tonga tao aminareo ny mesia. Fa raha tsy zany dia tsino mesia efa tonga tao mihitsy koa ireo Joda sisa ireo ka mandisy ny faminaniana amin'ny Romanina 7:2 ka hatramin'ny 3:30 sy ny Romanina 10:1 ka hatramin'ny 4 ary ny Isaia 10:7 ka hatramin'ny 13. Koa mienoanareo Joda sy Israely ary vahiny zay voafidy rehetra fa efa niverina ity le fitaoam-pivavahana hatrany am-boalohany indrindra na ny Calendrier Originel Religieux zay ahalalana ny andro fafito na ny andro sabata ahafahana mitandrina ny rariny sy ahafahana manao ny marina ary azahoana ny fahasambarana araka ny faminaniana amin'ny Isaia 50:1 ka hatramin'ny 2. Ary manomboka izao koa dia ampahafantarina ny olombelona rehetra manerana n'izao tontolo izao fa ny teny malagasy no teny hatrany am-belohany indrindra, izany hoe ny teny tamin'ny fiteny malagasy Adama sy Eva ary menarana. Ohatra ny teny hoe sabata dia avy amin'ny teny malagasy hoe sambatra, saingy noho ny zanak'Israely mbola nofezy ny lalàna sy nofezy ny faminaniana satria mbola tsy tonga tao anaty no famandrany mesia dia tsy maintsy niteny tamin'ny fitenin-jaza izy ireo ka niteny hoe sabata. Fa rehefa tonga tao anaty no famandrany mesia zay nanome ny ato sy fotony lalàna sy faminaniana dia tsy maintsy niteny amin'ny fitenin'olon-dehibe ny voafidy rehetra ka miteny hoe sambatra, izay antony sy foton'ny fitenin-jaza hoe sabata. Ary aty amin'ny tany jentily zay manomboka eto Madagasikara no ahalalana an'izany. Ary satria koa ny teny hoe sambatra dia avy amin'ny teny hoe ambatra izay midika hoe ambony, ka izany no mahazava-dehibe ny sabata zay fanombohan'ny sambatra ka nampisy ny Isaia 4:5 1 ka hatramin'ny 2 sy ny Ezekela 20 1:12 sy ny 1:20. Noho izany dia mirary fahasambarana ho arareo rehetra zay naharitra ny eno hatramin'ny farany. Ka raha ho any amin'ny YouTube ny chaîne hoe Sambatra MG sy eo amin'ny Facebook page hoe Sambatra MG ary aza adino ny miabone sy ny mipartager an'ireo roa ireo. Ka amin'izay fotoana izay dia toy ny fampianarana ary dia mandra-pioana indray aminareo rehetra.